Nametraka fanampy ny ministerany Jony sy ny Harenan-dranomasina ny hanatsara ny sehatr'asa iasan'ny mpanjono nentim-paharazana. Izany dia mba hampiakarana ny fari-piainana ireo mpanjono sy mba hampandrosoana ny isam-paritra. Hanatratrarana ireo tanjona ireo dia ho hamafisina ny fiarah-miasa ho ampiarah-miasa teknika rehetra, raha nambarany ny ministry ny Jony Augustin Andriamananoro nandritra ny fandraisany sy ny sotenan'ny FAO sy ny banky iraisam-pirenena. Fanazavana. Ho hamafisina ny fametrahana ny paikady iarovana ny Harenan-dranomasina amin'ny fanabeazana ny mpanjono hitrandraka mpamendrehana, ho ny ministry ny Jony Augustin Andriamananoro. Tsy maintsy beazina ireo mpanjono mba hitsinjo ny tombotsoa iraisana fa tsy ny vokatra eo no eo izy. Izanesaka izany no atao dia mba hanatsarana ny fari-piainana ny mpanjono manerana nosy sy hampateza ity seha-piariana ity. Tetikasa tanterahina ao anatin'ny fandaharana Saswai Fish na ny 50 Southwest Indian Ocean Fisheries 2 izay efa nanomboka ny taona 2017. Matsiaro tena ny vahoaka malagasy indrindra ireo izay olona miaina ao amin'ny sehatry ny Jony fa manana andraikitra mba hitohizana io Harenan-dranomasina, ny harena azo amin'ny atin'ny rano ihany koa mba ho tena fanohitra ialantsika amin'ny fahantrana, ialantsika amin'ny fanjarian-tsakafo, ary indrindraindrindra moa zany isaorana n'ireo tompamatsy vola izay fametanana satria misy ilay tetikasa antsoina Sui Office 2 izay Madagasikara ankehitriny zany no isan'ny mba nosafidian'ireo mpamatsy vola resapenana ny Banque mondiale zany metrahana zany tetikasa zany, tetikasa vaventy sy goavana koa satria misanda eo amin'ny 470 tapitrisa dolara zany zavatra mandratry 5 taona. Ahatratrarana izay tanjona izay dia nisy ny fandaminana rafitra izay nanambarana ny sampandrarany Harenan-dranomasina amin'ny ministerany Jony. Nanendrena ho ministry ny Jony sy ny Harenan-dranomasina eto zao dia nisy ihany koa zany ny département taty aloha ny secrétariat de la mer izay tafakamba niovon'ity ministère ity. Izany rehetrarehetra zany dia mametraka atsika zany andraikitra goavana sy lehibe ary adidy mba ahafahan'ny Madagasikara ihany koa zany manatratra ireo tanjona izay napetraka mba ho fisandratana ara-toe-karena sy ialantsika amin'ny fahantrana. Nitsidika ny ministerany Jony ny solitena ny firenena mikambana misahana ny sakafo na ny FAO sy ny banky iraisam-pirenena hikarohana vahaolana amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, ny fametrahana ny drafitr'asa fitantanana ny Harenan-dranomasina na ny économie bleue ary ny laminasa fitantanana ny sehatry ny Jony.